pitahina ho anao. Vatsim-pitahina ho anao indray ry havana androany dia ho hitantsika ao amin'ny petera voalohany toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary vato matafotoana sy vato lampy mahasolafaka, ary satria tsy nanaiky ireo dia tafotoana tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakana mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Amen. Andeha hiara hivavaka antsika ry havana. Andriamanitray tokoa ianao, efa notsofinao rano tokoa izahay ho olona nofidianao, ary tena mbaranao fa fanjakana mpisorona izay hanehoanao ny fahatsaranao tanteraka isan'andro. Fa voalazanao fa izay rehetrarehetra tafotoana amin'ny teny dia tsy manaiky anao. Ankehitriny ary izay Andriamanitra, tefeondray amin'ity andro maraina ity, mba tsy ho tafotoatoam-poana n'aiza misy anay, ary na inona mety mianjady aminay, satria voalazanao fa ny olombelona na iza ka tsy mba tafotoana amin'ny teny dia izy no atao hoe lehilahy na vehivavy tanteraka. Matoky ianao izay ka dia ianao ankehitriny no hiady, fa izay kosa dia angina Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpitari-dalana anay no angatahanay sy ametrahanay izany vavaka izany. Amen.